Efa miaritra tsikelikely ny rano ety amin'ny faritra tsara ranonosikely taorian'ny fahadibona vokatry ny rivo-doza Hélène izay nandalo teto Mahajanga teo iny. Efa miverina tsikelikely ihany koa ny fiainana andavanandro ny mponina aty na mbola misy rano aza manodidina ny trano izay miteraka fahasarotana ny amin'ny fivezivezena ao anaty tanàna. Ahoana ny fiainanareo fa miverina amin'ny laoniny sa mbola manerigna anazy ireo io satria ny olo jiaby moa miaraka sahira anao varoka gn'asanao abaritsy kelikely abaritsy ngozy abaritsy tomaty ka ino samy sahira dia mbola mandeha tsara ny maro tamin'ireo mipetraka tety amin'ny faritra Iva-Dobondrano tety ny tsahina andao ny trano fonenany ny safidy ny janona tao an-trano ihany na teo aza ny fiakaran'ny rano matahotra sao dimbiasan'ireo mpangalatra. Da tato vao aro tamene karane rano yasy ny alanalagna trano katoa alako etse bilanko ndesinagna mpangalatra zanako sisy alamagna tatoa averagnotra gnangalana sisy alamagna zanako aroko santika ntongo ray ala ntongo awanut etnula agny bilangnay ato vao antrano katoa da dubo trangnay da natura me baneri aby zanako nginiko ezakeliko si iza yata to da snelako tongo uro da ambony kobany naturia ambony kobany ni nana ame latabatry ngenisegny fata iza ezalinay tetoa. Ahoana fiainanareo fa miverina tamin'ny fiainana andavanandro sa sy miverina ame fiainana andavanandro mamipody mamao koa maisy mamao satria sisy vola enanasana laniny rikandro sy eo izy soa io abelabanay letiny rano da izy io finasa io. Ny mandamina ny entina sisa tsy simba no hoany farahery ataon'izy ireo manararaotra ihany koa amin'izao fibalikan'ny masoandro zao manampy ireo entina sisa mbola tsy maina fa ny tena mampanahy dia ny mety firongotry ny valanaretina izay ilana fijerena akaiky avy amin'ny tompona andraikitra.